ny tena fiainandra malagasy. Fito amby folo taontsika no nanomboka amin'ny varotena ary amin'izao fotoan'izao izy dia be voka ary io aso io ihany no eritreretiny amelomana ny zanany. Dia izy no efa hoe asa mihitsy aminay satria miala izay amin'ny 3 any an-trano dia tsy mody raha tsy amin'ny 10 alina arakaraka ny vidin'ny bara ihany nenay. Dia ny antony tonga nanao an'ity asa ity za 17 taona dia efa nanomboka nanao an'ity asa ity ngay aman-dreniko ny saraka dia tsy manana ento-manana anampiana ngay aman-dreniko. Za manko mbola manan-janjo mianatra dia manampy ny reniko dia sady mamelona ny tena kokoa. Ie fantatry ny zoko sy ny ngay aman-dreniko hoe fianakaviako ao an-tokantrano nefa fianakaviana ny ivelany tsy mahafantatra tsisy kihana an'izay ilay izy satria fa fantany moa zany ny problème misy eo aminay dia nefa n'izay tsy dia olona nahita fianarana be dia hoe io aloha zany mampidi-bola aingana dia izay no nanaovana an'io. Za tsy manambady fa za zao be voka dia izay koa no antony tena anaovako an'ity satria za nitsoakan'ny ray-janako. Dia izay koa ny antony tena anaovako an'ity asa ity satria tsy manana ento-manana hoe vitanana lamanjaza sy ny karazany dia tsy maintsy hoe amin'ity aloha no mitady manjam-pangedan'ilay kibo hoe tena hita zany izay vao mijanona. Ny fomba nidirako tamin'ilay asa zany nisy bara nanaovako surveuse izay tao dia hitako hoe nisy fidiram-bola ilay vehivavy sasany teo efa taloha teo dia nefa za koa mila vola dia izay nahatonga namirisika nanao an'ilay izy. Efa nisy asa nataoko nefa natsakany amin'ny karana ihany taloha dia nefa n'ilay karama ambany. Moko ilay izy isam-bolana nefa ny sakafo isan'andro tsy maintsy hohanina dia nefa hoe natao vadin'asa ihany izy dia avy eo tsy nety tsy mifanaraka ny tany dia hoe allo tohizana amin'ilay izy aloha. Betsaka zany hoe client sy nova za arakarany fa ity fa manana hoe client fixe indray nefa raha hoe resaka vazaha sy ny ohatr'izany. Raha hoe faraka ny tena mahita impito dia avy eo tonga dia hoe matory misera matory dia maraina vao mody. Rehefa tena faraka tsy mahita moa dia tena tsy mahita. Maraina manjam-pahatonga ny amin'ny 3 ohatry ny fiainana vehivavy any an-tokantrano hoe mahandro sakafo, manasa lamba, mampiritra trano ohatry ny fiainana hoe vehivavy an-tokantrano ihany amin'ny atoandro. Nenay indray aloha hoe nenay mpiray tanàna hoe ianao ihany mahay manafina ny fomba fiainanao. Ianao ihany zany mahay mampatatra hoe ohatr'izao tsy dia hoe manao fitafy bordel, tsy dia hoe miseseo be zany ianao hoe iny fa ohatr'izao tsy miseseo be fotsiny ianao. Arakaraka ny fiainanao ihany izay ny tsara n'olona anao. Sady resaka fanaovanao eo zao le resaka hoe vehivavy itsoakan'ny vady loatr'izay dia hoe tsisy sakafo, tsisy hofa-trano satria misy fotoana izay hoe misy ankizy tonga dia hoe entin'olona avany hoe ohatr'izao ny camp misy anazy tsisy sakafo izy, tsisy hofa-trano, tsisy amelomana anjanany ohatr'izay daholo ny camp hoe sarahan'ny vadiny. Manomboka amin'ny mbola misy kely 17 zany hoe zareo zany tsy tafiditra chambre indray ilay kely misy hatramin'ny 17 taona ny vehivavy mijoro eo. Amin'ny ankapobeny dia noho ny fahasahiranana sy ny fahantrana lalina misy eto amin'ny firenena no mahatafallatsaka ny tanora ao anatin'ity asa ity izay asa mahamenatra eo anivon'ny fiarahamonina. Ny tena fiainandra malagasy.